zay ny makasika an'iny fa nisokatra teny amin'ny hôtel Ibis kosa ilay atrikasa nasionaly andinihana ny fampandrosoana ny toe-karena mifototra amin'ny fananjana ny tontolo iainana. Ny bady teto no isan'ny tompomarika niaraka tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fikarakarana ity hetsika iray ity tazana niatrika izany fanokafana izany moa ny filoham-pirenena Andriamatoa Erajona Ramoampiana. Manan-karena ara-boajanahary Madagasikara kanefa mahazo vahana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Fahasimban'ny tontolo iainana izay tombanana ho mitety-bity hatrany amin'ny 900 ny ari-karena fahoben'ny Madagasikara. Fotoana nefa izao ampiroboroboana ny toe-karena. Entina indrindra maritana ny paikady abindrana ny fitombon'ny toe-karena ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana no antom-pisiany ny atrokasa noman'ny fitondrana malagasy miaraka ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana na ny BAD. Momba ny ady amin'ny fitrandrahana tsokosoko andramena manokana dia nilaza amin'ny filoham-pirenena fa ny rehetra no tokony manao ezaka hanafoanana izany. Ezaka ange tsy amin'ny lafiny fitsarana ihany araka ny averika any ezaka atao ny rehetrarehetra eo ny fitsarana, eo ny ambaratonga maro samihafa any amin'ny mpiasam-panjakana, eo ny ao amin'ny polisy, ny zandary, ny tafika io dia ady iarahany rehetra io fa dia tompona ndraikitra avy amin'ny sehatra samihafa toy ny fiarahamonim-pirenena, sehatra tsy miankina, ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola no mandray anjara ao anatin'ity atrikasa ity. Mila ampiakarina ny toe-karena Afrika ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana, hoy Abdelkrim Benjebour, solotena maharitra ny BAD miasa eto amintsika. L'Afrique a besoin d'une croissance forte pour pouvoir faire face au fléau de la pauvreté et par conséquent, il ne faudrait pas que cette croissance forte soit au détriment de son patrimoine naturel. Donc il faut absolument que cette croissance forte soit prise en compte dans les différents programmes de développement. Alors l'atelier sera l'occasion pour les différentes parties prenantes et spécialistes en la matière d'échanger et de comparer avec l'expérience que la banque a dans d'autres pays pour pouvoir sortir avec une feuille de route qui va être suivie et prise en charge par les malgaches eux-mêmes. Donc nous ne ferons qu'accompagner le pays pour pouvoir orienter vers une croissance. Isan'ny sorodalana amin'ny fomba ampandrosoana ny toe-karena ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana ivoaka ao anatin'ity atrikasa nasionaly ity.